Naneho ny fahavononany anampy sy zara ny traikefa Madagasikara eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny ahitao arakajy mirindra ny Federasiona Arabo ho an'ny toe-karena nomerika raha ny nambaran'izy ireo nandritra ny fionana tamin'ny filoham-pirenena malagasy omaly. Ny filoha Andry Rajoelina izay manatanteraka ny fitsidiana ara-pomba ofisialy any Dubai ankehitriny miaraka amin'ireo delegasiona malagasy hanatrika ny fionam-be iraisam-pirenena izay arahina fampirantiana ireo ahitao arakajy mirindra mifandraika amin'ny toe-karena nomerika izay. Fanadihadiana entiny Abraham Randriamanana. Nanatanteraka fionana tamin'ny filoham-pirenena sy ireo delegasiona malagasy tany Dubai omaly ny filohan'ny federasiona ho an'ny toe-karena nomerika ny Ligue Arabe, Dr Ali Al-Kouri. Ity farany izay misehatra amin'ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra na ny transformation numérique ou digital. Nambaran'ny filoha malagasy nandritra ny fandraisam-pitenenany ny mahazava-dehibe ny nomerika ho an'ny firenena. Eo ihany koa ny firoson'ny Madagasikara tsikelikely amin'ny fampiasana ny ahitao arakajy mirindra toy ny tetikasa hipoketra izay ampiasaina amin'ny fandoavana ny karaha-mampiasa-panjakana sy ny vatsim-pianaran'ireo mpianatra. Ny fanaovana ny carnet pokotany biometrika izay manamora ny fanisana ny mponina. Miisa 4 ireo laharam-pamiana amin'ny fanovana amin'ny nomerika ho an'ny Madagasikara hoy ny filoha, tahaka ny fitantanan-draharam-panjakana amin'ny ankapobeny isan'izany ny fananantany, fambolena, foto-drafitrasa nomerika ary ny fanakalozana ara-bola mampiaty na ny inclusion financière. Naneho ny fahavononany ary nangataka manokana ny ho avy aty Madagasikara ity Federasiona Arabo ity nandritra izany. Anio ny fifampiresahana izara ny fahaizana sy ny traikefa amin'ny sehatry ny ahitao arakajy mirindra. Ankoatra ny fionana omaly, anana anjara fitenenana ny filoha Andry Rajoelina mandritra ny fionam-be iraisam-pirenena arahina fampirantiana ireo ahitao arakajy mirindra mifandraika amin'ny toe-karena nomerika izay atao any Dubai ny talata ho avy izao.